Nitondra ny heviny manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena tao aorian'ny fodiana Andriamatoa Marc Ravalomanana ireo Loratsiraka filohan'ny atoko MTS fanazavana ary. Ny tombotsoa malagasy ary ny firenena ny tokony katsahana amin'izao fotoana izao hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Efa misy hoy izy ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka ary niezaka ataony ho fametrahana filaminana ho fampandrosoana ny tokony tohanany rehetra. Dia misy filoha lany, filoha Repoblika Era Jonarmampianina ary ny ezaka zany tokony ataontsika rehetra nizanizy io dia hanampy anazy hametraka an'izany stabilité politique zany mba haharitra ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Problema mantsy raha vao tsisy stabilité dia voakasika an'izany aloha famatsimbola avy any ivelany fatatsika menakavy zany. Raha vao tsisy ny stabilité voakasika an'izany ny investissement étranger zany hoe ny vola entiny famatsimbola tsy miankina fanjakana avy any ivelany zay tonga aty amintsika satria mahafinaritra Madagasikara andaotsika morona orinasa any andaotsika anao zone France any fa misy ny AGOA zao azotsika ny AGOA kanefa ndray raha ohatra hoe hita hoe miotapotaka dia tsy ho avy ny olona andeha aty amintsika aty anao ny investissement fa matahotra izy fatatsika menakavy zany. Ary raha misy ny tsy fatokisany ataontsika hoe ny mpitatana orinasa ny fizotrany raha politique raha vao tsy matoky izy dia tsy manao investissement koa izy na malagasy ary izy hoe tsy matoky zay fa andaso kely aloha fa ohatrany tsy milamina fa andaso amin'ny hoavy zay vao anao investissement. Ka zany rehetra zany mahatonga inona mahatonga fahantrana mibetsaka mahatonga tsy fanananasa mibetsaka mahatonga ihany koa ny tsy fahafany ankizy mandeha mianatra satria raha vao tsy manambola ny ray aman-dreny tsy afaka mandeha fampianatra mianatra izy. Zay rehetra zay ny nanaovako hoe mila manampy filoham-pirenena atsika mba handehanan'ny raharaham-pirenena amin'ny tokony izy mba hisy filaminana maharitra eto Madagasikara. Laza ny heviny mikasika ny fampihavana pirenena ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka. Réconciliation nationale tsisy malagasy miady aloha zay fatatsika menakavy zany fa ny mety miady angamba ny mpanao politique ka mpanao politique rehefa manao réconciliation dia efa mpanao sini manao fifanarana dia izy manaprofo amintsika fa tena anaraka n'iny fifanarana iny marina izy fa tsy hanao zavatra hafa. Zay zany le fanontaniana mipetraka dia io moa zany nanaovako hoe tsy maintsy miezaka foana ny filoham-pirenena moa hiezaka anao an'izany hitantsika reny fa na filoham-pirenena taloha dia hiezaka daholo hanampy an'izany resaka réconciliation nationale zany fa tiako fotsiny apetraka hoe ny vahoaka malagasy miara-miaina tsisy olana fa ny olona miady io dia mpanao politique fa zako zany hitako hoe mampalahelo hoe ny resaka politique lasa diso tafahoatra loatra eto Madagasikara nanimba firenena zany nandritra ny 20 nanimba firenena zany tamin'ny 20 dia io zany nataoko hoe tokony miena kely ny politique fa mitombo ambony kokoa ny asa tena izy ny firoborobony toe-karena malagasy zay mahatonga anahako Roland Ratsiraka na manana antoko tsy miresaka politique mihitsy aloha tatoato fa miresaka fampandrosoana sy asa ihany. Arak'izany dia miantso amin'ny fitoniana sy ny fihavanana amin'ny filohan'ny MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka.